salamo fahady 7:100 andiny fahadimy 20 hatramin'ny 2:70 no hoteny fiantsoana iarahantsika. Salamo 7:100 andiny fahadimy 20 hatramin'ny 2:70. Mitsangana riavana hanome voninahitra ny Tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianary fahafantarana tsara ny fahalalànao, fa matoky ny didinao aho. Fony tsy mbola azo pahoriana aho dia naniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianary ho ahy ny didinao. Mamoron-danga amelezana ny priare, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavy tahaka amin'ny menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalànao no iraviravoko. Soa ihany aho nampahoriana, mba hianarako ny didinao. Ny lalàn'ny vavanao no mahatsara, mihoatra ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Amen. Hivavaka isika. Indreto izahay fiangonan'Andriamanitra, mivory eto an-tranonao, nantsoinao tamin'ny anaranay tsiraray avy. Nandinika anay ianao ka mahalala anay. Tsy misy mahajanona eo anoloan'ny fahamasinanao, satria mpanota mahantra izahay. Koa indreto, miondrika sy manetry tena mangatam-pamelana. Raiso ny fikankerokay, ny fibebahanay amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, ka diovy izahay ho afampahotana. Avaozy iorina ao anatinay ny fanahinao masina. Zany fanahinao masina zany koa no mbola hanome anay toky, fa voavela ny elokay. Ary hitarika anay raha teo amin'ny fiaraha-mandinika soratra masina amin'ity fotoana ity. Izay rehetra ataona eto Andriamanitra, dia atolotra ho fiderana, fankalazana ary fanomezam-boninahitra anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Sefania 7:1 hatramin'ny 9. Arantsika nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nahafongana firenena, rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, no simbako ny lalany tsy hisy mpandeha, rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izao, atahotra tokoa ianao ka ino anatra, dia tsy ho rava ny fonenanao, arak'izay rehetra voatendriko hamelezana anao. Kanefa ny fo maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Koa miandrasa ianareo ho Jehovah, mba hara-piavy ny andro hitsanganako akababo, fa izao no kasaiko atao: amory firenena sy hanangona fanjakanao, anidinako ny fahadezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahadezerako rehetra, ka ho levon'ny afo ny fahasarom-piariko ny tany rehetra. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Eny ariavana dia miara-misaotra ny Tompo isika iombona indray amin'ny fandiniana ny Sefania, indrindra ny ao amin'ny 7:1 hatramin'ny 9, izay fandarana mofinaina arak'izay fanovakiana tamintsika teo. Enganeny fanahin'ny Tompo mbola hitarika sy hampianatra antsika, hampahitantsika zava-mahagaga ao amin'ny soratra masina. Sefania, tonga dia indray mijery izy raha ao amin'ny Baiboly, mamadika pejy anankiray fotsiny ianao, toko voalohany sy toko faharoa dia eo amin'ny pejy voalohany sy faharoa, ary ao ambadika ao ny toko 13 izay manoloana antsika indrindra. Misy mahatsiaro ny dintsoratra masina tena manamarika ny Sefania ve? Tsy nahita? Mba tadiavo fa aiza kosa e. Dao atao hoe miandrasa. Fa tsy hoe miandrasa ny pe, miandrasa ny Jehovah. Miandrasa ianareo ny Tompo eo amin'ny 9:9. Inona ary ny azontsika zaraina momba ny bokin'i Sefania? Toko anankitelo.
naminany tao amin'ny fanjakany jody izy tao Jerosalema zany ve lasa loha kely tsy hitatsika eo amin'ny taratasy moa zany fa horesantsika rehefa avy eo zay fotoan'izay midika hoe arovan'Andriamanitra na afenin'Andriamanitra ny hoe Zefania dia midika hoe arovana na afenin'Andriamanitra misy filazana momba ny fandravahan'Andriamanitra ny fanjakana mba tsy tenena hoe ny rehetra tamin'izany eo amin'ny toko faharoa zany voatanisa be dia be na koa malalaka be fotoanantsika voalatsaka feva an'izao fa latsaka folontsika mijanona eo amin'ny fandraisana anjara lesona ara-panahy ny fandravan'Andriamanitra ny firenena izay mandaha tsy manaiky ary na ny firenena nofidiny azy mpaminany madinika izy hoe madinika ilay lazaina amintsika foana hoe tsy hoe ny toe-batany na zavatra hafa tahaka izany na ny toe-karenany fa ny tsy ventiny fa ny faminaniana nataony telo pejy zao ny anazy toko telo ho andry Jeremia efa 70 mahery Isaia 9:80 ka moa tamin'ny andron'ny Jonara avy Ninive fampitandremana fa eo avy eo izy nibebaka ry avy eo izy niverina ihany dia niravaina tsy milaza zavatra amintsika ve ny toko voalohany andininy voalohany iza moa ty mpaminany ity taranaky ny mpanjaka izy mpanjaka Ezekia inona ny fantatra romba ny mpanjaka Ezekia mahay mihitsy reto sekoly aladytsika reto Ezekia ilay mpanjaka izay narary ka nangataka tamin'ny tompo dia novanginy Isaia mpaminany izy ary nahazo tompo-taona 12 indray taranaka mpanjaka Zefania araka io voalaza eo dia naminany tamin'ny andron'ny Josia izy izany no mitondra antsika hoe manodidina ny 639 hatrany amin'ny 608 ihany no ny ainan'ity Zefania ity izany hoe ny fahaterahany ny fahazazany nanomboka tany amin'ny 730 raha lazaina hoe tamin'ny andro nanjakany Josia dia tokotokony tany amin'ny manodidina ny 20 talohan'ny Kristy ny vanim-potoana naminaniny taloha kely ny fahababon'ny Joda zany taona firy moa ny babo ny firenena atsimo 720 talohan'ny Kristy efa tena mahay mihitsy reto fiangonana 720 talohan'ny Kristy no nidiran'ny fanjakana atsimo ny firenen'ny Joda tamin'ny fahababony iza no nambabo azy ny avaratra ny Asiriana ary ny atsimo dia ny Babiloniana misy resaka kely momba an'izay tao anatin'ity fiarahamandinika soratra masin'ity rehefa avy eo eny ary androsika anonatsika ny taratasy tsy dia naverina tsony hoe toko firy tamin'ny taona firy efa nandraisantsika anjara tao anatin'ny fitenenana nataontsika teo zany ry havana ireto misy fanampiny tsara ho fantatra ny amin'ny mpaminany Zefania na ny bokin'ny Zefania ny mpaminany Zefania dia voamariky ny fitenenana hoe andron'ny Jehova ny faminanian'i Zefania fa tsy mpaminany akory
Ny soratra ato anatin'ny bokin'ny Zefania zany dia misy verimberena ny atao hoe andron'i Jehova. Ka ny andron'i Jehova amin'ny ilany anankiray dia fitsarana. Raha mijery sika ohatra ny toko voalohany 14 hatramin'ny 20 dia izao ny voalaza hoe ny anaran'ny tompo efa tombotra ny andro lehiben'i Jehova, eny efa tombotra sady miafaingana indrindra. Inzay feo ny andron'i Jehova, lehilahy mahery dia mitomany mafiany. Andro fahatezerana, andro fahoriana, andro fandravana sy fanafoanana, andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maizim-pito, andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, amelezana ny tanàna manda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. Dia io ilay miverina eny amin'ny 9 amin'ny perikopantsika, efa nahafongana firenena aho rava ny tilikambo eny amin'ny zorony. Dia mandeha kosa indray amin'ny andron'i Jehova dia ny famonjena eo amin'ny andininy 7:7 hatramin'ny 20. Andron'i Jehova amin'ny Zefania zany dia misy anankiroa, ho fitsarana ary ho famonjena. Io ilay andrasana. Ho avy tsara mivelona sy maty, ny ilany ho any amin'ny famonjena, ny tsy nanaiky kosa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izay nanaiky ny noanatra raha ny bokin'ny Zefania moa dia tsy fihainoana anatra no tena voizinao. Rehefa tsy mihaino anatra dia rava, rehefa mihaino anatra dia voavonjy. Ny afatra amin'ny bokin'ny Zefania dia voalohany fanehoana ny tsy fahazakan'Andriamanitra ny faharatsiana. Marin'Andriamanitra tsy mahazaka faharatsiana. Ny tena natezitra an'Andriamanitra ao amin'ny toko voalohany 1:4 hatramin'ny 9 dia ny fampirafesana an'Andriamanitra tamin'ny andro aman-kafa, antsoina hoe Bala ao, sady mivavaka amin'ny poniny Joda no manompo any Bala. Tena tsy zakan'Andriamanitra zany. Ny tsy tantin'Andriamanitra koa dia izy ireo tsy nijoro, ny vahoakany tsy nijoro tamin'ny maha izy azy. Ery amin'ny toko voalohany 5 sy 7 dia ny hoe ny nanaikenareo hitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Tsy zakan'Andriamanitra zany. Izy an'izay io. Ary ramby amin'ny andro hamonoan'i Jehova zavatra atao fanatitra, dia ho valiko ny lehibe amin'ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra nitafy ny fitafian'ny firenena hafa. Fotoan-dehiben'Andriamanitra fa izy tsy mitafy ny fitafian'ny maneho ny maha izy azy fa fitafian'ny firenena hafa. Raha ohatra moa alefa hevim-panahy dia hoe nitoetra ny firenena hafa, fa raha ohatra hevitra mivantana fotsiny izao dia hoe mpanara-damaody mibetsaka rehefa fotoan-dehibe. Inona indray izao ny tendance tany? Dia jupe lava tataka be. Ohatra izany. Sarotiny izany Andriamanitra hoe amin'ny fotoana hifanatrianareo amiko, ianareo hamindrana ny toetran'ny hafa fa tsy miseho amin'ny maha izy azy anareo. Ianareo mitafy ny fitafian'ny firenena hafa fa tsy miseho amin'ny maha izy azy anareo. Izay izy raha alefa any ambadimbadika any, izany hoe amin'ny heviteny, dia izay. Sarotiny Andriamanitra ny tsy fisehoana amin'ny maha izy azy eo anatrehany. Maha izy azy antsika eo anatrehany. Inona koa? Ny afatr' Zefania dia milaza ny fitiavan'Andriamanitra, miantso ny fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Ny toko 7:9 hatramin'ny 20. Miandrasa ianareo, raha miandry ianareo dia reto ny zavatra izay ataoko aminareo. Fampanantenana ho an'izay namaly ny antson'Andriamanitra. Ny anankiray dia milaza ny fahatsoan'ny vahoaka ao amin'ny toko 2 indrindra no ahitantsika an'izany. Fahatsoana izay miteraka fahalevonana sy faharavana tokony handraisana lesona ao amin'ny firenen'ny Joda, vahoakan'Andriamanitra. Asehon'ny tompo ny faharavana manodidina mba ho anatra ho an'ny firenen'ny Joda.
asehon'ny tompo ny faharavana eo amin'izao tontolo izao mba hoanatra ho an'ny fiangonana kanefa eto amin'ny perikopa misy antsika dia tsy nyrototra tamin'izany ny vahoaka an'Andriamanitra fa mbola nanao ratsy ihany izy tsy nandray anatra teo amin'ny tantara. Ato amin'izao texte misy antsika izao dia miseho ireo dingana telo lehibe amin'ny afatry ny Baiboly. Izany hoe miasa Andriamanitra tokony hanisy setriny an'izany ny zanak'olombelona ary dia mamaly Andriamanitra. Miasa Andriamanitra raha ny fiainana kristianina ny asa izy tamin'ny nanolorany an'i Jesoa, ny setriny andrasan'Andriamanitra amintsika olombelona dia ny fibebahana, fiverenana an'Andriamanitra. Raha manaiky isika dia mamaly, eny koa Andriamanitra ka mamonjy, raha mandahy isika dia mandahantsika Andriamanitra. Izay ilay afatry ny Baiboly. Raha jerentsika any amin'ny Isaia izay naminany tokony ho 100 taona talohan'ny Hosea zany hoe 570 talohan'ny Kristy, dia mahita faminaniana momba an'io isika. Izany hoe ny afatry Zefania dia fanamafisana azy izay fanambarany mpaminany Isaia sy ireo mpaminany rehetra teo alohany. Ny hoe miantso Andriamanitra mamalia mba ho voavonjy. Ao amin'io Isaia 2:12 hatramin'ny 2:20 dia mampiomana Andriamanitra hoe ho levona ange ireo rehetra hoe na ny volafotsy sy ny volamena anareo ary dia izay mora namaky an'io dia hoy ny soratra voasoratra hoe ireo volafotsy sy volamena anareo ireo ho an'ny voalavo sy ny ramanavy. Dia gaga mahita an'izany hoe zavatra mafy be fa lanin'ny voalavo sy ny ramanavy. Dia inge hovakitsika manaitra antsika tahak'izay nanaitra koa hoe izany ve ny faharavana hoentin'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity, na izay mihevitra ho tena mafy be sy mamirapiratra azy volamena sy volafotsy, tena hoe manana ny sandany izay mieritreritra ho manana valeur eto ambonin'ny tany, tsisy dikany akory fa voalavo sy ramanavy ny mihinana azy. Hovakitsika izany Isaia 2:12 izany izay raha ohatra ka rahantsika dia milahadahatra amin'ny faminaniana Zefania. Somary lavalava ilay vakiteny fa ho tsopotsoponina angamba. 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa misy andron'i Jehovah tompony maro hitsaran'izay avo sy ambony toetra rehetra ary izay misandratra rehetra io hoe izay mieritreritra ho manana valeur sy ambony sanda, ka dia hetra ireny sedera rehetra ny Libanona izay avo sady andrandraina, ny azo oka rehetra any Basana dia dinganina fa filazana fiamboniana avokoa ireo rehetra ireo sy fahatsarana. Ny fireharehan'ny zanak'olombelona no atao mitanondrika ary ny finiavonavonan'ny olona hetra, fa Jehovah ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Ary ny Andriamanitra izy dia ho foana avokoa, ary hiditra ao amin'ny zohy sy ny lavabato ny olona no nitahotra avy amin'ny Jehovah sy ny voninahitry ny fahalebiazana rehefa mitsangana ampiororo ny tany izy. Amin'izany andro izany dia arian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny ramanavy, ny andriamanimbola fotsiny sy ny andriamanimbola menany izay natao ny ankofany eo anatrehany. Tatak'izay ilay izy. Tsisy zavatra hoe misy sandany ka tsy ho ravaina sy ho levona amin'ny andron'i Jehovah. Izay ilay lioka malimoiny, ilay hoe ho ravana ny tempoly, na izay iverina hoe masina sy mamirapiratra indrindra eto ambonin'ny tany aza edifisy vaovao vita tsy nioatra ny 5 taona akory ny tempoly tamin'izany, dia hoy ny Tompo hoe ravaina io tsy asiana vato isan'ny fanogo. Izany ilay fandravana amin'ny andron'i Jehovah. Fanamafisana ny afatry ny Baiboly, Andriamanitra miasa, Andriamanitra miandry ny setry ny asa nataony, Andriamanitra mamaly araka ny valitenin'ny olona, ny Andriamanitra manafatra ny mpaminany Zefania. Famakafakana, ity famakafakana ity dia nandraisantsika ohatra ny tany alolokely tany, voambolana fototra izay manampy antsika
mba azo tsara ny tia ny mpaminany izy efa ny olanzaina. Eo amin'ny fahatelo dia misy famakafakana fanampiny ny zavan-tranga ara-piaramonina ara-pivavahana sy teo amin'ny fiangonana tao Jerosalema tamin'ny andron'ny Zefania. Ahafahantsika mamoaka ny foto-kevitra any amin'ny fahaefatra, andraisantsika lesona ampiarina amin'ny fiainantsika any amin'ny fahadimy. Reto ary ny voambolana 5 manamarika ny reto andininy ato amin'ny anjara mofinainantsika ireto. Eo amin'ny andininy fahaenina, filazana dia manao hoe efa nahafongana firenena aho. Raha adika ny teny hoe ikaraty dia hoe naringako sy nofongorako, nofonganako ny firenena. Tena hoe tsy nasiko nininona tsony na olona na ny zavatra ambony tany, fongana tsisy tsony. Tena mahadika azy moa zany raha atao ny dikateny manoloana antsika eto, nahafongana firenena aho, tena nofoanana tanteraka, tsy nisy olona tsony, tsy nisy na inona intsony. Ny faharoa dia ny hoe nyhevitra aho, niandry aho, le voalaza hoe hoy izaho. Ao ambadika io misy fitenenana hoe nananten'Andriamanitra fa mba hiova hevitra ny vahoakany. Zao mantsy ny voasoratra hoy izaho, atahotra tokoa ianao ka ino anatra. Raha ny dikateny tena loharana ny fotony zany dia ny hoe nanantena aho fa atahotra ianao ka mba hiova. Fa tsy nampiontsina anao mihitsy ny fandringanana nataoko, tsy nampaninona anao ny fahafonganana manodidina anao, fa mbola io ihany ianao manao ny ataonao. Ao amin'ny fahatelo dia ny hoe atahotra. Eo amin'ny andininy fahafito ihany io, iorooro, anady, atahotra. Mifangaro ao amin'io voambolana hoe atahotra io zany hoe fanajana, tsy hoe io moa zany le hoe tsy hoe orera Andriamanitra, tsia, fa tena hoe matahotra hoay ty tsy fanajako an'Andriamanitra. Ao anatin'io tahotra io tsy hoe tahotra fotsiny ho vonoana na tahotra fotsiny hoenjehana horavana, fa tena hoe anaja ianao, atahotra ianao anaja ianao. Kanjo moa zany tsy izay ilay zavatra nitranga hoy ny tompo, fa nataonao ihany no nataonao, tsy nanaja ianao, tsy natahotra ianao. Ny fahaefatra, miandrasa, fiantsoana amin'ny faharetana sy fibebahana fiandrasana. Mifandray amin'ny toyany ambara piaviny andro hitsanganako akababo, fa izao no kasaiko atao. Miandrasa ianao amin'ny fibebahana fa ho avy aho amoaka didy mpitsarana, izao no kasaiko atao. Anidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra, ka ho levo ny afo ny fahasarom-piariko ny tany rehetra. Efa nandevona izy, ampahany, ny sisa tavela eo dia ny vahoakany. Raha tsy manaiky ianareo, raha tsy matahotra sy manaja, dia ho avy fa ny tany rehetra no aringako. Amoaka, andatsaka, didy amin'ny fitsarana no ny fahatezerany Andriamanitra. Ny toyana ary dia hoe ao amin'io anjara mofinaintsika io dia hita mihitsy ny fifanarahana kevitra ara-baiboly manamafy an'ilay afatra fototry ny mpaminany na Isaia na Zefania tery ambony. Izany hoe ny afatra fototry ny baiboly mampitodika amin'ny lasa ary manome anao ankehitriny, izany hoe ity fotoana ity, mba hijerena ny ho avy, miova. Ny lasa anao tsy nety, ankehitriny mitaky fiovana ho amin'ny ho avy misy famonjena. Ao amin'ny taratasintsika dia misy hoe moins, zéro, plus. Tsy fanisana fotsiny io ka hoe fanisana taona dia talohan'ny Kristy dia taorianan'ny Kristy, fa tena hevitra biblikany hoe taloha ianao dia
miiba ny fiainanao, faharavana manodidina. Ankehitriny ianao tonga ny fotoana eo Kristy te hitoananao iova, hanangana ho avy vaovao, fiainana vaovao plus fiainana miabo. Zay ny fifanarahan-kevitra ara-Baiboly. Lasa tsy nanjary ankehitriny misy an'i Kristy anova ho avy fiainana vaovao, misy famonjena. Zay ny afatry ny Baiboly. Taloha nanota, antsony hibebaka mba handray famonjena. Zay ny afatry ny Baiboly. Afatry Zefania koa zany. Hitantsika tao anatin'ity soratra masin'ity. Efa nahafongana firenena aho, iny ilay faharavana. Hoy izao atahotra ianao, io ilay zero fiantsona hitodika amin'i Kristy, ary ny fahavalo dia ny ho avy andrasan'ny famonjena. Tapany faharoa moa dia ilay famoahana didy fandravana, fa ny tapany faharoa fanomezana fanantenana manomboka eo amin'ny 15 ka hatrany amin'ny 20, fanomezana fanantenana ho an'izay nanaiky. Manam-pikasana moka didy fandravana ny tompo raha tsy manaiky fandravana ny firenena rehetra ao anatin'izany ny olom-boafidiny. Fa raha manaiky kosa dia ho tonga amin'ny 17 hatramin'ny 17, ary 17 hatramin'ny 20. Tena hoe famonjena tsy olom-boafidiny antsony, fa famonjena ho an'ny firenena raha manaiky ny olona. Zay ilay afatry ny Baiboly. Lasa mila hitodiana ka handrosoana amin'ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra ahafahana manangana fiainana vaovao, tantara vaovao, dia ny tantara misy famonjena. Anampy an'izay ary mba ahafahantsika mamoaka ny foto-kevitra ao anatin'ny anjara mofinainantsika dia ireo toe-javatra nitranga tamin'ny andron'ny Zefania. Inona ny zava-nitranga tamin'ny andron'ny Zefania? Ara-politika dia niena ny herin'ny Asiriana, izany hoe ilay nanjanaka na nambabo ny tapany avaratra. Manomboka misongadina kosa ka mananontanina ny Babiloniana hanafika ny firenena ary ao anatin'izany i Joda. Fa ara-politika dia hitantsika ao amin'ny toko faharoa ny faharavana samihafa. Faharavan'ny avaratra, Samaria, renivohitra, Gaza sy Asdoda, Moaba sy Amona, ireo dia ny firenena ambarany toko faharoa 15 hatramin'ny 10, fa manaraby sy mandatsa ny firenen'i Joda. Izany hoe raha amin'izao fotoana izao dia ireo zanaka izao tontolo izao izay mananiany antsika kristianina, mandatsa antsika kristianina, aiza Andriamanitra ireo zany ve nareo mba mivavaka, dia ireo dia noravain'Andriamanitra, nikorosifahindreo. Ny Asiriana izay nisehony rehare eo amin'ny toko faharoa 10 dia izany tanàna ny ravoravo sady nandro fahizay, izay nanao anakapo hoe izao no izy ary tsy misy hafa 10 endre efa tonga lao izy eny fandrian'ny biby. Izay rehetra nandalo azy dia hisitrasitra sy hanondro tanàna. Hisitrisitra. Tengasy efa tao loatra tsisy mampiasa tsony. Sitrisitra. Ireo ilay faharavana. Misy firenena izay naneso ny fiangonan'Andriamanitra, noravain'Andriamanitra. Nisy firenena izay nirehareha ka nanosihosy ny firenena voafidin'Andriamanitra tahaka ny Asiria, efa miena hery, efa levona. Torak'izay koa Ninive ilay voalaza teo tamin'ny andron'ny Jona izy dia nibebaka tsy niravaina fa niemitra indray izy dia tonga tamin'ny faharavana ihany. Nisy firenena efa nandroso fa niemitra dia tratry ny faharavana. Izany ny zava-nitranga tamin'ny andron'ny Zefania. Fa teo amin'ny ara-pivavahana sy ara-moraly, ara-pivavahana voalaza teo dia ny fampirafesana Andriamanitra tamin'ny andro Manikafy. Ny fisindreo mpisorona atao hoe tratra ny kolokolo na mpisorona mpivarotena hoy ny mpandinika sasany. Tamin'ny andron'ny Zefania dia nisy mpisorona novidiny ny olona vola ka tsy naminany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tsirary ny ara-tsosialy nanjaka eo amin'ny toko 7:1 hatramin'ny 7. Tena hoe
lozany tanàna miodina sady voaloto dia ilay mampahory tsy niain'ny feo izy tsy niaino anatra izy liona mierona eo amin'ireo lehibeny amboadiariva ny mpitsarany ka tsy mamela hotramaraina tsisy afabela mihitsy raha miatrika fitsarana tena tsindry azo lena fampahoriana nahazo ny fiarahamonina tamin'izany eto amin'ity anjara mofinainantsika itya dia Jerosalema kosa eo anatrehan'izany tsy fanjariam-piainana sy faharavana ara-piarahamonina izany mbola miziriziry ihany tsy mihaino mianatra hitantsika teo ny andininy fahafito tamin'ny alahady moa dia hoe akatahaka an'izay faniny fiangonana fa na dia manoloana ny sarotra sy manahirana amin'ny fitondrana ny afatr'Andriamanitra sy ny fahametrahana ny fahamarinana aza dia mbola miasa ihany sampatia koa ny fiangonana mikiry hampanjaka ny fahamarinana eo anivon'ny fahalovana sampatia koa ny fiangonana mikiry hitaona ny olona hibebaka ao anatin'ny faharatsiana samihafa amin'ny alalan'ny asa soa sy ny fanaovana fitaomana amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina izay fany izany ny foto-kevitra ary fitondran'Andriamanitra no mifeny tantara fa tsy ny firenena matanjaka ato amin'izay fany izay tahaka ny tamin'ny andro ny Isaiah-paminany koa dia misy afatra hoe tsy ny tanjaky ny Asiriana no mifehy izao tontolo izao na ny tanjaky ny Babiloniana efa mandindona anjanaka ny firenen'i Joda fa Andriamanitra ihany no tompo ny fahefana ary mitondra ny tantaran'izao tontolo izao ravainy indray mpimaso izay miseho firenena mahery sy matanjaka ary ataony tsinotsinona izay maneso sy tia nitsakitsaka ny vahoakany maneho ny heriny amin'ny matompo ny tantara azy Andriamanitra ny faharoa ny fahaverezana dia noho ny tsy fiainona ny antson'Andriamanitra mananatra Andriamanitra fa ny olona tsy miaino na ny fahaverezana dia noho ny fiainona nefa tsy manatanteraka mandiso fanantenana an'Andriamanitra manamafo izay efa nandre ny fahaverezana dia vokatry ny fanaovana fombafomba fotsiny modimody mivavaka amin'Andriamanitra kanefa ambadika ao dia manana andriamanika hafa koa mitarika fahaverezana izany fiatsaram-belatsia ny fahatokisantena fanamariana tena inona ny fahatsoanay tsy mila mino anatra izay ny fiheverana fa efa mpivavaka efa olom-boafidin'Andriamanitra ny firenen'i Joda tsy mila manantitranitra fibebahana intsony efa namany voavonjy tsia tadidio fa ny fampianaran'ny Baiboly dia tsy hoe manantanteraka didy mba ho voavonjy fa satria voavonjy aho dia manantanteraka ny didy folo tsy hoe zany hoe satria voavonjy dia ataovy daholo izay tiana atao tsy rarahiana intsony izay anatry ny soratra masina ny sitrapon'Andriamanitra fa efa nakeo amin'ny teboka oatra efa voavonjy tsia no ny amin'ny famonjena izay no raisitsika indrindra ndao hiainana ny sitrapon'Andriamanitra antony mahavery koa zany no hoe mialokaloka amin'izay efa nandraisanao an' Jesoa ianao ka tsy miraharaha intsony ny sitrapon'Andriamanitra tandremo tsy manalanao amin'ny famonjen'Andriamanitra zany olom-boavonjy dia tsy milalao ny famindrampon'Andriamanitra tsy milalao famonjena fa miaina ny famindrampo sy miaina ny famonjena ao amin'ny fiainana fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ny andron'i Jehova ny andron'i Jehova raha ny andinin'ny fahavalo mandrasa hoy ny tompo dia tsy andro fety fa andro tena ampiaran'Andriamanitra ny fahatezerany hitsara izay ny eo amin'ny andinin'ny fahavalo fa raha mandingana eo amin'ny andinin'ny fahasivy sika araka ny voalaza teny amin'ny fitariana dia foto-kevitra anankiroa ny andron'i Jehova ny ambaran'izay fany andro fitsarana matahotra tsy andro fety fa andro mpamonjena koa mahafaly ho an'izay ninoanatra io no mahatonga ny olona sasany rehefa tenenina hoe ho avy ny andro
farandro moa zany nylazan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina dia misy olona tena matahotra mihitsy fa misy olona ohatra nasy ianao inoko tena faly mihitsy avela ho avy izay ho avy zay o fa vonona foana satria tsenan'ny tompo amin'ny fifaliana ny olom-bovonjy. Ny faefatra ny fiandrasana an'i Jehova eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo isika tsina mba tsy tereny hoe bakiona hiandry amin'ny fibebahana fa tsy hiandry fahagagana. Eto amin'izao tontolo izao ny olona dia miandry fahagagana. Roviana no sitrana satria marary miandry fahagagana amin'ny tompo. Fa ny tena asain'ny tompo andrasana dia ny fiaviany ary eo ampiandrasana azy antsoina isika hibebaka, hitsabo ny ara-panahintsika. Mamaky anao hitady fahagagana ho sitrana fa mahagaga lavitra noho izany no hoe ianao voafatotry ny fahotana kanefa rovonjena ka manjary zanak'Andriamanitra amin'ny fahafahana. Mahagaga mihitsy izany hoe za tokoa kay taloha raha mitodika ny lasako dia faharavana be fa tonga teo amin'ny fahamonjena aho teo niona tamin'ny tompo teo amin'ny teboka ohatra dia lasa fiainana be dia be. Ilay faharavana be dia be tena namatotra nanjo nampahory rehefa tafoana amin'ny tompo aho ka nino anatra teo amin'ny teboka ohatra dia nanjary fiainana be dia be. Izany ry havana ny foto-kevitra ao anatin'izao anjara mofinainantsika izao. Fampiarana ary ho an'ny andro ankehitriny ny fiangonana sy ny fandavana anatra. Mionona amin'ny asa tsara mahazatra ny fiangonana ary tsy miaino an'Andriamanitra intsony. Efa mety ny fiainantsika misy tokony hiainona sitrapon'Andriamanitra intsony. Efa mandeha daholo ny rehetrarehetra inona nefa tsy vitantsika dia afaka mitanisa ianao dia mitanisa ianao mitanisa ianao fa raha mitanisa ny sitrapony koa Andriamanitra dia mbola hiteny ve ianao tahaka n'ilay anankiray ao amin'ny soratra masina hoe efa vitako daholo izany rehetra izany fa ahoana hoy ny tompo diso zavatra iloha ianao. Aza mieritreritra ao nahavita ny zavatra rehetra tokony atao eo anatrehan'Andriamanitra fa sao misy anankiray mbola tsy vitanao any. Ino tadiavan'Andriamanitra aminao. Izay izany ilay anankiray. Misy olona mionona hoe efa vita ny asa tsara efa iainanay izany rehetra izany fa misy ny indro kely mbola tian'Andriamanitra hatanteraka anao hafahany manolotra anao amin'ny tsy misy petipetina na fiketronana amin'ny andro fiaviany. Tandremo ilay indro kely. Ny faharoa zava-misy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ao anatin'ny fiarahamonina fantatsika izany mbola manjaka ny kolikoly, ny fitaka, ny lainga, ny tsy fahamarinana amin'ny lafiny rehetra dia hitantsika ny vokatra izany. Miorakoraka fotsiny sika hoe way voasambotra ho ny anina dia natao fanadihadiana dia nidoboka ry. Fa mampieritreritra anao momba anao ve izany? Tsy ao anatrehan'ny fitsarana ianao izany tsisy vesatra hiampangananao mihitsy amin'ny ohatra hoe raharam-pirenena na ny fiainanao andavanandro. Mbola tsy nisy nitory tany amin'ny fitsarana mihitsy ianao. Fa mba eritreretinao ve ny eo anatrehan'Andriamanitra? Falifaly fotsiny isika za tsy mba voapanga, za tsy misy vesatra hitoriana any amin'ny fitsarana fa manahoana ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Azafaly satria hoe misy faharavana manodidina anao fandray soanatra ireny eritreretanao ny fiavian'ny tompo. Tena manao kosa izany ny fanavaozana. Azafady fa miditra anaty politika kely. Fa tadidio fa mikiry Andriamanitra mandrava ny hefitry ny fisarana rehetra aminy dia ny fahotana malaky mahazo antsika. Miteraka faharavana ireny. Hitanao ve ny faharavana vokatry ny fahotana eo amin'ny firenentsika amin'ny olona anankiray akaiky anao na manodidina anao? Inona no anatra eo amin'ny fiainanao ateraka izany? Ny anatra dia hoe za tsy hainao kolikoly. Ny anatra dia hoe raha tonga eo amin'ny andraikitra ataoko amin'ny fahamarinana ny andraikitro.
tsy varotra somia. Io moa zany ao amin'ny contexte an'izay fania dia hoe na ny mpitondra fihavana aza dia tratra ny kolikoly. Manao fitandroa kolikoly ao amin'ny fivavahana sy ny fiemorana. Mbola hita ao amin'ny fiangonana zany hoe kristianina kanefa rehefa tonga ny tsinam-bolana dia hita any amin'izay tokony andianany mpanompo sampoko izy. Kristianina kanefa atao am-piangonana manao rakitra, manaty rakitra koa aza angamba, fa any amin'ny toeram-piasany dia mbola manaty rakitra ihany. Sa hoe mba tsy manaty rakitra tsony? Miandra ilay mametraka kely ny tiana holazaina. Eo misy boaty dia apetrao izay tiana ho apetraka. Tsy tika. Zava-mitrango eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Dia tsy izoviana amintsika fa maro ny kristianina lasa ny amin'ny fiemorana. Ilay ao amin'ny toko voalohany andininy 5 izy izay. Sy izay nivavaka ny an-tampotrano amin'izay eny amin'ny lanitra, ary izay miankohaka sy mianina ho an'i Jehovah sady mianina amin'ny maikama, ary izay miemotra miala tamin'i Jehovah, izay nitady an'i Jehovah, izay tsy nitady an'i Jehovah nanany tany taminy. Misy olona niemotra rehefa tratra ny fahasairana sy ny manahirana lava reny izy dia lasa manontany any amin'ny dadarabe na any amin'ny toeran-kafa. Nisy olona izay ity zaraina amintsika hoe tena lany vola tany amin'ny mpijery tanana pastera ho izy dia miverina eto, te hiverina amin'Andriamanitra hanamboatra ny fiainako. Dia zary mbaka hoe ay moa zany tokoa reny, mandany vola reny, misy vola be aloha. Hoe nisy an'izany hoe marevata aloha, dokam-barotra be zany. Fa zao ohatra nefa tsisy tsony sa efa be dia be mpanatona dia tsy manao dokam-barotra tsony. Avelantsika any fa teny izay mihitsy hoe misy miemotra tsy manontany an'Andriamanitra tsony fa manontany any akafakafa. Hoe manontany moa zany dia mangataka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ino nataoko Andriamanitra manoloana an'ity zavatra ity. Ny fampiarana manaraka dia hoe tsy mahay mandray lesona amin'ny tantara isika. Efa betsaka izany ny olona tena hoe noho ny fiemorana dia hitantsika ny fikorosan'ny fiainany. Fa mbola misy olona ihany miemotra tsy mahay mijery hoe ihany anie niemotra dia jereo hoe ny fiainany. Tokony mandray lesona amin'ny zavatra mitranga isika, na ny manodidina antsika, na ny fiainam-pirenentsika. Tamin'ny fotoan'andro dia izany mbola tena mahavesabetra noho izao izany zava-nitranga hoe nitondrana mpiandry ny isaky ny ministera. Tadidintsika izany fa avy eo naninona mbola eo ihany eo, tsy mahay mandray anatra isika. Ilay fivadiana takizay nyroso tamin'ny fahamasinana fa efa avy eo nivadika niemotra dia tonga ny faharavana ohatr'izay. Fa maninona raha mandray lesona amin'ny tantara? Izao indray isika dia fantatsika ireo tompony andraikitra ny ankamaroany eo amin'ny firenena aoka tsy hivadika intsony. Raisoa lesona ny tantara hoe sao rehefa avy eo dia voagedany zavatra hafa indray dia mivadika. Fa mba tokony handray lesona amin'izay hiarenan'ity firenen'ity. Miandra ny fitsaran'Andriamanitra. Fiangonana dia tokony mba tsy tenena hoe baikona hiandry amin'ny fibebahana, miandra saina. Ireo tsy hoe mipetrapetra eo fotsiny fa tena hoe manetreteny miano anatra. Hiandry amin'ny fiovana, miavao isan'andro fa tsy milalao amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Raha tenenina lazain'ny soratra masina amin'ny fitomaninana hoe famindrampon'i Jehovah ny tsy nalandrisantsika. Vaovao isa-maraina izany, dikan'izany ny fiainanao koa tokony hiavao miaraka amin'ny famindrampon'Andriamanitra isan'andro fa tsy hoe famindrampon'Andriamanitra vaovao fa ny fiainanao ny teo ihany ny teo. Na mitran'Andriamanitra fo ianao tamin'ny heloka anankiray izay nibebahanao dia manavao ny famindrampony ao aminao Andriamanitra fa ny ianao ny teo ihany ny teo eo ihany, tsy miova. Statu quo zany ny fiainanao. Tsia fa vaozy miaraka amin'ny famindrampon'Andriamanitra vaovao ny fiainanao
isan'andro iandry amin'ny fanehoana ny tena maha-kristianina. Eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo dia asehoy ny tena fiainana kristianina. Asehoy ny tena fiainana kristianina. Vavolombelona marina ianao. Mpahafantarina ihany antsika hampatsivina ny hoe raha ato am-piangonana isika dia manao ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha nivelan'ny fiangonana isika dia mijoro ho vavolombelon'Andriamanitra. Ny asa ataontsika any asa fijoroana vavolombelona. Ny ataontsika dia ampiangonana fanompo-bivavahana, fanompoana an'Andriamanitra. Ilay fanompoana an'Andriamanitra zany rehefa mivoaka ny fiangonana dia mivadika ho fijoroana vavolombelona. Fa tsy hoe manompo an'Andriamanitra fotsiny ato fa any ivelany ihany tsy vavolombelona fa vavolomaty ve? Fanontaniana isaintsainana ary manana 2 minitra kely sika fa entomody io mba hoeritreretsika. Inona ireo faharavana hitanao amin'ny manodidina anao ka andraisanao anatra mba hirosonao amin'ny fibebahana? Rava ny olona manao kolikoly, ianao ve mbola anao kolikoly ihany sanatriava? Inona ny tokony ho fiovana ateraky ny antso hoe miandrasa ianareo eo amin'ny fiainanao? Fandrotsoko amin'ny fiainana moin makeo amin'i Jesosy Kristy mba hahatonga izany hiova ho vaovao. Ny fiainana tsy manjary hibebahako ankehitriny tsy miandry hivoaka ny trano fiangonana akory ary andraisako fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Anisan'izany fa azontsika halalinina miaraka amin'ny ankonantsika rehefa ny an-trano. Raha Andriamanitra efa nanome ohatra aminao toy ny nataony tamin'i Jerosalema, inona no anapahanao hevitra tsy atao intsony manomboka an'io? Efa mariky ny fiandrasana izany. Izay ilay inona ilay indro kely jereo fitaratra tsara izany hoe vakio ny soratra masina enoy ny sitrapon'Andriamanitra. Drao mifanojo amin'ilay indro kely tokony amboarina amin'ny fiainana ianao dia manapa-hevitra fa aza mangataka andro aloha raha pitsoka sao dia tonga rehefa avy eo ny tompo dia hoaiza ianao. Ndao ary havana. Tapitra ny fotoanantsika eny ampahany fahaenina dia mba ho saintsaininao hoeritreretinao miaraka amin'ny manodidina anao arak'izay azonao hitaomana azy ireny. Hivavaka isika ry havana. Faly izahay tompo fa tafomina indray manoloana ny soratra masina ary notarianao mba ahita fananarana hivoarana bebe kokoa manoloana ny faharatsiana izay manjaka eny amin'ny fiarahamonina manafika ny fiangonana. Dia aza velanao anampitsofina amin'ny anatrao izahay eo am-piandrasana ny fiavianao mba hiroso amin'ny fibebahana raha mitodika ny lasa feno faharatsiana andray fahatsarana sy fiavoazam-piainana ao amin'i Jesosy Kristy ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Izao izahay dia mivavaka ho an'ny fiainanay andavanandro sy ireo olona manodidina anay, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny olana samihafa, ny amin'ny raharaha-pitsarana mety atrehan'ny mpiarabelona aminay, mety mahakasika ny manodidina akaiky. Tompo amin'ireny rehetrareny dia hampanjaka fampahirezana ianao, hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ianao. Apetraka eo am-pelantananao ny manamanjo rehetra, hotsidianao indray ity firenena misy anay ity, ao anatin'ny ezaka be dia be tsy maintsy atao, ampin'ny fahasairanantsaina noho ny fangatana sy ny fitaraina samihafa, sesilany isaky ny sehatra sy ny mistera isan-tsokajina amin'ireny tompo, meo fahendrena ireo tompon'andraikitra, meo fahendrena koa ny vahoakanao. Ary io ny fiangonanao Andriamanitra, ajoronao tahaka ny Zefania, milaza anatra, mitaona olona hibebaka eo am-piandrasana ny fiavianao, mba tsy ho an-tsaina nefitra anie ny antson'ny fiangonana amin'izao faraparan'ny taona izao, fa hisy olona maro andre ka hamaly ny antsonao hiova fiainana ary andova ny fanjakanao mandrakizay koa. Jesosy, ny amin'ny momba anay manokana dia tsy misy miafina aminao. Aterinay ao am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany ka ovay izay tokony hiova, omeo herim-pahasoavana izahay, ahafahanay mijoro ho vavolombelonao raha hialeto hiatrika ny tontolon'ny asa sy ny tontolo andronay. Dia misaotra tompo hamaly izany vavaka izany izay akambanay amin'ny ampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao,
atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra mehoanay an'io ny anina sanjao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitohitra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anene ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny